to. Araka ny efa fatatsika nanomboka tamin'ny taona lasa igny dia nanao atrikasa lehibe tany Antsirabe ny CNAPS mba iantsona ny fandraisana anjara ny mpiara-miombonantoka dia ny syndicat, ny journaliste, ny ministera isan-tsokajy, indrindra ny ministera ny fitsarana mba iaraky hetsika, iaraky tsangana amin'ny CNAPS amin'ny famahoana ny fiahina ara-tsosialy ho an'ny rehetra. De nditindry amin'ny toraka aty dia voafidy manokana i faritra Boeny na ny marimarina kokoa ny tanànany Mahajanga ka nagnatanterahan'ny CNAPS niaraka tamin'ireo mpiombonantoka reo ny atrikasa faharoa fampahafantarana fa ny fiahina ara-tsosialy dia tafiditra agnatin'ny zofototry ny mpiasa ka agnatin'izay indrindra no efa nilazana fa ny CNAPS dia efa nanatanteraka fanadiadina mikasiky ny famelarana bebe kokoa ny fiahina ara-tsosialy amin'ny sehatra hafa toy ny mpamboly, ny mpiompy, ny mpanarato. Ary tsy adino koa nefa ireo mpiasa zay ataontsika hoe amin'ny secteur informel izay maro anisa tokoa raha ny ponina eo amin'ny sehatry ny asa no resahiny ka manentana sady mampilaza fa ny fiahina ara-tsosialy dia zofototra tokony homena ny mpiasa tsirairay. Eto dia ararotina fa anisan'ireo mpiasa marefo amin'izay fiahina ara-tsosialy zay dia ny mpiasa an-trano. Ny mpiasa an-trano izay manana didy, manana zo mba hisitraka zay fiahina ara-tsosialy zay nefa hatreto dia mbola maro amin'izy ireny no tsy misitraka ka anentananay ny mpiasa amin'ny ankapobeny mba ifampiraraha amin'ny mpampiasa azy ary iaraky asa amin'ny syndicat sy ny mpiara-miombonantoka na anatona mivantana ny amin'ny CNAPS mahakasika ny mety ahafahana mampiditra azy agnatin'ny fiahina ara-tsosialy. Vita somatsara moa ny atrikasa zay natao tany Boeny dia magnantegna ny faritra manaraka ndray tsika noho ny fiaraha-miasa eo amin'ny CNAPS.